Mampandroso sy mampita ny vaovao ny mpanao gazety ka ahafahan'ny olom-pirenena maharaka ny zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany. Fantatsika arak'izany fa solon-tena mpanao gazety no hitondra ny fitenenana entona fiarabana sy firarian-tsoa ny filohan'ny fahefana avy ny tetezan'ny hitany vady tsy ho antsika rehetra ihany koa no taona vaovao. Andriamatoa Rakotomahary Rufin. Izy dia filohan'ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha. Mandrosoa ianao. Andriamatoa filohan'ny fahefana avy ny tetezan'hita sy Ramatoa Miary Rajoelina. Ramatoa sy Andriamatoa minisitra isany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Alefako aloha ianareo zandry zanaka ao amin'ny fikambanana Akama, ianareo filohan'ny federasionna sy ny atleta, ianareo ihany koa sekretera général ministera tale général ary tale isan'ny tompony, ary farany ianareo namana mpanao gazety. Tontaona lehibe ho antsika rehetra ity taom-baovao 2024 ity, ary fahalalam-pomba no iaraban'ny zanaka ny ray aman-dreny amin'ny asaramanitra toy izao. Na dia efatrany amin'ny taona 2024 aza no tapitra ny fetom-piasan'ny birao lavitra ny mpanao gazety, mbola tsy tafapetraka ny birao vaovao. Nefa ny biby tsy manandoha ny tompoko tsy mandeha, ka rehefa nifampiresaka izay telo mirahalahy anisan'ny tantana izany lavitra izany, dia ny tenako izay filoha farany no voatendry hitondra ny fiarabana etony. Raisiko adidy lehibe ary ampanatreteny zany Andriamatoa filoha, satria ny lavitra aloha hatramin'izao no rafitra ho an'ny mpanao gazety ahafahany mifandray amin'ny sehatra ivelany ary anisan'izany ny fitondram-panjakana. Andriamatoa filoha sy Ramatoa Miary Rajoelina, amin'ny anaran'ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara ary no iarabananareo tratran'ny taom-baovao 2024. Enganyeka ho taom-pamombiazana ho antsika ity taona ity, enganyeka ho tanteraka avokoa ny fanamby napetraka ho tratrarina mba hiadana ny ambany lanitra ary hitafy fahasalamana sy fahavitriana ane ianareo manoloana ny adidy masina andrasany vahoaka aminareo. Ho anay mpanao gazety Andriamatoa filoha dia tsotra ihany, miasa ankalalana, mamoaka vaovao ankalalana, tsy misy teritery, tsy misy fandrahonana. Zo fototra raha teo ho an'ny vahoaka ny mahalala ny vaovao, ary asanay mpanao gazety ny manovo ny vaovao any amin'ny loharano ny poirany, azonay mamala ny tinadiny ny mpiaino, ny mpijery ary ny mpamaky vaovao. Etsy andanin'izay Andriamatoa filoha, misy koa anefa ireo adidy tsy maintsy arahinay sy tanterahanay koa tsy kely soroka izahay amin'ny fanatanterahana izany ho famindreny ny asa fanaovan-gazety izay iantsoroanay. Andriamatoa filoha ny fahefana avy ny tetezan'hita, tsy mbola nisy famarona mpanao gazety tanora toy izao teto Madagasikara, tanora sady mavitrika hatramin'izay 20 taona abizako misy ny gazety teto Madagasikara izay. Asa fanomponina ny asa fanaovan-gazety ary ilana matianina ny fanaovana izany. Ekena fa mbola tsy ampy ny fari-pahalalana, koa mila fanofanana lalindalina kokoa izahay, azahoana mampielina ny vaovao voamarina, isan'ny etaeta ihany koa, ny siny ny fiofanana na eto an-toerana
na any ivelany. Mbola fepetra azonay trandraka ny vaovao ihany koa amin'ny matofolo ny fanamorana, ny fanafarana sy ny fampidirana ny fitaovana izay hoentinay mamolavola sy mitrandraka ny vaovao menay ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Isan'ny etaeta ny mpanao gazety malagasy io ny tsy andraisana ho isan'ny eloka mety ampiditra-ponja ny asa soratra nataony ary inona fa ho tafiditra ao anatin'ny lalàna vaovao ny feny fifandraisana na ny code de la communication vaovao izany. Andriamatofolo dingana vaovao eo amin'ny tantarany Madagasikara no atrehintsika amin'izao fotoana izao. Dingana irosoana ny fametrahana ny demokrasia tena izy eto amin'ny firenena araky ny efa averimberinao matetika. Vonona mitondra ny anjara-dritrinay amin'izany izahay mpanao gazety ka miangavy anao aoka ny lasa omba ny lasa fa no avy no atrehy. Mangataka izahay ny amafana ny sazy sy ny fanenjena ireo namanay na diso teo atrehan'ny lalàna. Mampanakarena ny fampitam-baovao sy ny ady-hevitra ary ny fanabeazana ny olom-pirenena ny famarony ny fitaovan-tserasera ka angatana ihany koa ny siny ny fifanakanosakevitra aminay sy ny fanjakana mba hametrahana lalàna vaovao sy analalàna bebe tokoa ny fanomezana lalana ho an'ny orinasa ny aino aman-jery eo anivon'ny ministera ny fifandraisana. Izahay kosa ho setra izay dia hiezaka ho matitra sy matianina amin'ny asanay ary tsy hivaona amin'ny lalàna manan-kery. Foy ny lahateny nataoko Andriamatofolo saingy everiko fa natafita ny vetikevitra tiany ny mpanao gazety malagasy ho ampitaina amin'izao asaramaritra izao. Ko amarana ny teny dia amin'ny anarany mpanao gazety no anana fisanay firariotso ho anao sy ny amponanao noho izao asaramanitra 2024 izao. Misaotra tompolahy sy tompovavy.